ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alatsinainy amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 latsaka fahefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovinarivo zay marivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao, ny fidiram-bolanao, ny makasika ny fiarina rehetrarehetra, ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12. Ny talata kosa amin'ny 12 ihany dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriarmalala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Ny apôstôly Paul rehefa mahita ny mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao na manao veloma dia mandrakariva teneniny ilay teny manao hoe ho ampitombona ho aminareo any ny fahasoavan'Andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana ho amin'ny fanahy masina. Alleloia. Tsy enjery be ny nanaovan'ny apôstôly an'izany fa tena hitombo ao aminao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary dia ho samborinao zany isaky ny miaona amina fitoam-bavaka tahaka an'izao anao dia tadio tsara fa misy fivoarana foana ny fiainanao. Alleloia. Isaky ny manatrika an'Andriamanitra ianao dia tadio tsara fa misy devolo mitsipatsipaka ihany koa any ambadika any. Alleloia. Ao anatin'ny 5 minitra eo no hitondrana fampahirezana ao antsika amin'ity atoandro ity Romanina 5 ny andininy 12 no jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 5 dia ny andininy 12. Romanina 5 andininy 12. Izao no vaky ny teny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Eo amin'ny Romanina 9 dia ny andininy 20 ka hatreo amin'ny andininy 17. Fa fony mpanompon'ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Averiko ndray mandeha ny 3:20 iny. Fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Alleluia. Ny lohatenin'ity fandarantsika ity ho anao izay tonga eto amin'ity toerana na manaraka amin'ity oronam-peo ity na mijery amin'ny fahitalavitra na miaino amin'ny radio dia nampitondraina ny lohateny manao hoe afaka miaina amin'ny finoana ianao fa tsy voatery ny lojika foana. Lazao an'izany aokaikinao afaka miaina amin'ny finoana ianao fa tsy voatery ny lojika foana. Ny atao hoe lojika dia ohatr'izao: 2 + 2 = 4, 3 x 5 = 15. Ary nisy mpianatra anankiray somary badibady zay dia rehefa nanontaniana izy manao hoe 9 x 7 = firy? Dia izy manao hoe 9 x 7 = 76. Zay ny lojika aminy. Ka tsy voatery handeha amin'ny resaka matematika ianao, tsy voatery handeha amin'ny resaka lojika ianao
vao tafavoaka fa afaka miaina amin'ny finoana ianao dia ho accéléren'Andriamanitra ny fiainanao dia ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny kely ho tonga arivo, ny malemy ho tonga firenena mahery. Izao Jehova no hanafaingana an'izany amin'ny fotoanany. Halleluja! Ho tanterahany tompo faingana aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zao foana ny tadio ny anjara voatery sy ny anjara fahasoavana ho anao dia efa voasoratra fony anao mbola tao ambohaka dia efa namorona ny tsara indrindra ho anao Andriamanitra. Rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra ianao dia tsy misy afaka nitsivalana programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa tsy maintsy ho tanteraha tompo aminao ny fandaharam-potoana sy programany. Manaova menina mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia! Fa izao misy zavatra tsy maintsy ianarantsika aloha mba hatateraka an'izany rehetrarehetra zany, mba tsy hanao orakoraka tahaka ny Sao anetotsika. Alleluia! Fa ny zavatra ho resahantsika eto dia tena hitombona eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Iverina tao amin'ny baiboly ary tsika henonareo tsara. Tsara foana ny mampatsiahanao fa Andriamanitra dia tsy namorona ny olona ho faty. Ny tompo zany tsy nieritreritra an'izany mihitsy manao hoe ho foroniko ianao dia afaka 20 taona ianao ho faty dia ho alevina. Andriamanitra tsy namorona anao izy fanaintainana ho anao zay manaintaina tonga eto amin'ity toerana ity, manaintaina ny fonao, manaintaina ny vatanao. Tsy Andriamanitra mihitsy, tsy programan'Andriamanitra, tsy lahatr'Andriamanitra ho anao io. Alleluia! Andriamanitra tsy tia navesatra ny lohanao, na tsy ataoko hoe lohanao fa lohantsika amin'io karazana problema sy io trosa mavesatra ao anatinao io. Ianao aza mieritreritra an'izany manao hoe tena hevitr'Andriamanitra mihitsy ity. Na tsy namorona an'izany velively Andriamanitra, tsy namorona an'izany velively Andriamanitra, fa ny tao an-tsain'Andriamanitra, ny tao am-pon'Andriamanitra, ny zavatra mba nieritreretin'Andriamanitra raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia izao: noforonona hiadana, noforonona ho salama, noforonona hilamina. Tsy misy an'izany hoe ny atsembohan'ny tavanao zany ny hinanana hohanina ozona avy amin'ny adamasevy zany, fa nitsodro rano nomen'Andriamanitra anao dia izao: napetraka eo amin'ny toeran'ny mpanjaka ianao, napetraka eo amin'ny toeran'ny mpanapaka ianao, napetraka Andriamanitra andova ireo karazana lova tsara rehetrarehetra ianao, napetraka Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny zavaboary faratampony ianao. Ary soratra masina aza dia milaza manao hoe nataon'Andriamanitra ao ambany kely no Andriamanitra izy, zany hoe Andriamanitra ny farany ambony dia ianao no manaraka azy ao. Raha ny marina dia izao: prime ministre ny toerana misy anao eo anatrehan'ny tompo. Inona hoe toerana misy anao? Lazaonao akaikinao: ny toerana misy anao eo ny gouvernementan'ny lanitra, prime ministre. Alleluia! Napetraka Andriamanitra ho an'izany toerana izany ianao, ary ny anjely aza mbola afaka mibaiko anjely ianao, azonao didina ny anjely. Dia rehefa vitan'ny anjely, rehefa vitanao mibaiko ny anjely dia teneninao ndray izy manao hoe ary miomana fa za koa mbola hitsaranao. Satria ozy ny baiboly manao hoe tsy fantatrareo fa hitsara anjely tsika, dia tsy maintsy hitsara anjely ianao ny ray andro any. Hiteraka ho an'ny tompontsika. Alleluia! Ao fa fahintananao dia teneny manao hoe misaotra Jesosy aho, toeram-pitahiana, toeram-boninahitra, toeram-pahasoavana, goavana, bevata, zany toerana nametrahanao zany. Halleluja! Zany ny toerana nametran'Andriamanitra anao. Na misy tsy mino aza dia zany ny marina. Alleluia! Fa nampalahelo anefa ny dety. Hitanareo ozy izy le Romanina 5 teo, ontsa rehefa namaky an'io soratra masina io, ontsa mihitsy. Jereo tsara ny amin'ny 9:20. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Ohatr'izao zany le izy:
raisiko ohatra hoe zany no Adama dia raha mba tsy teo mantsy Eva dia mety ho hafa mihitsy ny tantara fa tsy manenina tsontsika efa teo Eva dia ny alavany raha matoa io dia ty ozy ny fandenjavatra efa nanako fa minany ianao tsy haiko mbo ny fomba fitendrareo tamin'izany na minany ianao dada na minany ianao papa na hoe mbola minany ianao ranada tsy haitsony fa dia nomeny dia ny hinana n'ilay voankazo voarara rehefa nihinana Andriamanitra tsy miverina amin'ny teniny Andriamanitra fitiavana izy fa Andriamanitra mpitsara marina ka rehefa ny tena izy manao ho faty tokoa ianao amin'ny fihinanana an'io dia manina tokoa ho faty dia tao aorianan'izay vao nihinana ny Adama sy Eva dia niditra ny fahafatesana dia nahazo ny taranaka rehetra ny olombelona rehetrarehetra ny fahafatesana dia nikorinina ny anatin'ny vatantsika any amin'ny lalan-drahantsika sy any amin'ny rahantsika sy any anatin'ny fotsika ny rahana mampanota dia hitanareo zany no mahatonga ny olona tsy ampianarina manota izy fa tonga dia mahay manota fotsiny tsotro zao mahay mamitaka mahay mandainga nga misy olona nampianarina manao hoe ohatran'izao ny atao rehefa mitsiriritra modony masona rehefa manao ohatran'iny aloha fa tonga dia maninona fotsiny ny olona tonga dia mahay mitsiriritra fotsiny tsotro zao tonga dia mahay ary tsy mila akoro accéléré io fa tonga dia mahay fotsiny tsotro zao satria lay raha mampanota no mikorina ao anatin'ny olona satria nandovan'iny tsika avy tamin'ny Adama iny raha mampanota iny zay mantsy le hoe ny tanareo le hoe noforon'Andriamanitra taka ny endrintsika dia tsy hoe io pozinao io akory le hoe endrik'Andriamanitra tsy zay loatra tsy io tarehanao io fa io endrika io ny atao hoe photo inona ny anaran'io fa le image ny tiany olazaina zany hoe le mahizy anao lay olona ao anatinao zay le endrik'Andriamanitra ka rehefa nanota ny olombelona dia niala zay endrik'Andriamanitra tao anaty zay misy vanim-potoana rehefa mananatra ny zanakao anao dia ozy ianao manao hoe tandremo sao dia manimba ny mazoko any a tandremo manimba ny mazoko any endre tsara na maditra aza le ankizy dia atao provisoire endry aloha mba tsy hanimba le image ny ray aman-dreny alleloia dia ohatran'izany vao nanota ny olombelona dia niala le image n'Andriamanitra na lay endrik'Andriamanitra tao anatsika olombelona dia inona ny zavatra nitranga ozy nareo lay fahafatesana no nitranga inona avy ny zavatra nanaraka ny fahafatesana io zavatra nanaraka ny fahafatesana io a be dia be ireo problema sedrain'ny olona io endrika fahafatesana aiza rangako amin'ny alina misy mpamosavy mivoaka hatramin'izay tsy isy an'izany mihitsy eny zao lasa misy mpamosavy miboridana zany ony fa nitenanay mbola tsy nahita vokatry ninona vokatry lay hoe fahotana tafiditra daholo zany rehetrarehetra zany niendrika ilay fahafatesana daholo zany misy karazan'olona sokajin'olona ohatra ny te hamony tena tsy ahoatsy ahoana eo dia ndeha hamony tena mamoy fo dia zao ny fahatsapana hitany tsisy olombelona tia intsony eto ambonin'ny tany zay ny farahirana sisa tsisy olombelona tia azy tsony ny eto ambonin'ny tany za dia efa nisy olona nresaka tamiko mihitsy dia zao ny tenina atraminareo avy pastera tsy mandray tanana ozy nefa ay ianao io zany le mandray tanana misy adino atraminareo avy tsy mandray tanana iza tsony no atendraiko endrika fahafatesana daholo zany inona zany endrika fahafatesana daholo ary tabidio tsara fa mampanopin'Andriamanitra sy amin'ny kristianina antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia fa taro foana zao zavatra zao tsy voatery ho fizatoetra foana ny zavatra mandalo eo an'lohantsika
tsy voatery ho fitsapana foana ny zavatra omen'andriamanitra antsika hoe ho testena isaky ny ray minitra ianao ho testena fa maninona ianao testena foana fa ngah ianao dia varahana foana mandrakitiny androany fa ny marina dia ty misy vanim-potoana ry havana misy vanim-potoana misy karazana ota tafiditra misy inona misy ota tafiditra na dia mpanompon'andriamanitra azy ianao misy eloko na ota tafiditra ary za moa tsy teteny hoe manandrama fa raha ho anatina ota ny olona anankiray na ho anatina fahotana ny olona anankiray ka mieritreritra ny tena maneo za be finoana dia finoana midofotra tsy mahavita na inona na inona io finoana tsy ho tonga lavitra ary tsy mahavita na inona na inona ny finoana ao anatin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray zay mieritreritra ny tena maneo za mino nefa miaina ao anatina fahotana anankiray miaina ao anatina faratsiana anankiray miaina ao anatina lotolotom-pahotana anankiray rehefa miditra ny fahotana dia mahazo ny taranaky ny olona rehetra ny fahafatesana ary zany tandremo tsarana itsika maray aman-dreny atsika ho anao zay ray na reny itsika mpanompon'andriamanitra mitondra olona dia tadio zao teny zao fa raha ao aminao no misy fahotana tafiditra dia mikorina mivady aman-janakao raha ao aminao no misy fahotana tafiditra raha mpanompon'andriamanitra anao dia misy fahotana mikorina amin'ny olona entinao zany hoe mikorina ilay fanahy ny fahafatesana anio raha te-hanana finoana matotra ianao sy finoana miorona tsara dia tadio zao teny zao misy zavatra ongotana ao anatsika ao dia misy zavatra ambolena alleloia manongotra ianao zay zavatra tsapanao androany hoe reto avy ny efitra mampisaraka amin'andriamanitra reto avy ny lotolotom-pahotana tsy afahako mifandray amin'andriamanitra reto avy ny zavatra ratsy rehetrarehetra ohatra manapaka ny fifandraisako amin'andriamanitra ongotako zany androany dia manomboka mamboly fitiavana ao anatiko mamboly fanatretena ao anatiko mamboly fahasoavana ao anatiko manongotra ianao dia mamboly lazao an'izay ny manilanao tsy maintsy manongotra ianao dia mamboly ianao androany ty afatanana ho an'ny tompo alleluia alleluia ianao tsara rehefa avy manongotra ianao ka mamboly dia averimberina eto foana ty fampianarany ty ny anananao finoana marina dia ity lay raha amin'ny mahampanotanao ao anatinao ao lay raha amin'ny mahampanota hitanao ny afantaranao fa mbola ao anatinao le raha mahampanotanao dia na hitoetsainao io aza hafahafa ianao tsy te hisafidy an'le izy fa na ianao mahatsapa hoe ohatra ny hafahafa mihitsy azany tsy hisafidinao fa misotra amin'izany lalan'izany ianao dia rehefa hivavaka tsika rehefa avy eo dia mangatan'andriamanitra manao hoe jesosy eo soloy an'ilay rahanao ny raha atao anatiko ato atao anatin'ny foko ato soloy an'ny rahanao ny raha zay mikorinany anatin'ny lalan'ny raha koretrarehetrany alleloia satria rehefa mikorina ao anatinao ny rahan' jesosy dia manomboka eo no tsara teteniko ty manomboka eo ny azo antoka fa zanak'andriamanitra isika ary amahazanak'andriamanitra atsika dia tadio tsara na inoninona ho baikoko sangatahako satria dadako izy dia omeny ahy zany amin'ny anaran'i jesosy ninonina olazako sambarako satria naterany ray ahy dia izao omeny ahy zany amin'ny anaran'i jesosy kristy alleloia ny zanaka mpandovan'andriamanitra ny zanaka dia mandray ny lovany ao anatrehan'andriamanitra ny zanaka raha nasana bavy malala ny rainy tia ny zanaka alleloia ary ny rainy malala ny atao amin'ny zanany ka anio hikorina ao anatinao ny rahan'i jesosy kristy tompo dia ny rahan'i jesosy iny manangana anao tena ho zanaka miala daholo le raha rehetrarehetra raha mety taranaka ny olona mpanompotromba be anao reny zazavaviny rano reny ny andriamanitra reo taloha reny mikoka amin'ny voamadilo dia amin'le hazo mifatotra menamena be iny dia mbola mikoaka eo rehefa mikorina ao anatinao ny rahan'i jesosy dia ho afaka tanteraka ianao dia tsy manan-kery aminao tsoa zany amin'ny anaran'i jesosy mety manao fanekena tamin'ny satana mihitsy ianao dia nisotro rano avy any amin'ny doany any na nampandrona avy tany amin'ny doany tany na mety sanatriny zany sanatry
mety zaza nangatana tamin'ny sampo mihitsy hono ny sasany dia izao zay antony natokaavanao tetambonin'ny tany aza manenina mihitsy ianao fa efa tonga ianao e fa izao no izy angatahanao ny rahan' jesosy kristy tompo hikorinao anatinao dia lasa tonga zanak'andriamanitra marina ianao. Alleloia. Avereny zao teny zao jesosy a ny raha foaniko mamelany heliko amin'ny mahampanota tena nandovan'izany tokoa avy tamin'ny razambeko tany aloha tany fa anio a raisiko jesosy ataom-poko raisiko ny rahan' jesosy a hikoriana atao anatin'ny foko atao anatin'ny fanahiko ao anatin'ny lalan'ny raha madinika sy ny lalan'ny raha vaventy ao amin'ny globule rouge sy ny globule blanc any anatin'ny ray any anatin'ny tova rehetra any anatiko any a hikoriana ny rahan' jesosy kristy tompo zay rehetra momba na ao anatiny na ivelany dia an' jesosy zato isan-jato ny rahan' jesosy manjaka ao anatiko soloana ny rahan' jesosy ny raha atao anatiko soloana ny rahan' jesosy ny raha mikoriana atao anatiko raha atao ny testa ADN dia ny rahan'i kristy ny mikoriana atao anatiko ato tena terak'andriamanitra aho tena zanak'andriamanitra aho tena olona afaka aho. Alleluia, alleluia, alleluia. Lay rahan'ny zanak'andriamanitra no mikoriana ao anatinao, lay rahan'ny zanak'andriamanitra no manjaka sy manapaka ao anatinao. Zany a atao vianzo antoko foana melohan'ny angatanao zavatra lehibe amin'andriamanitra amin'ny mahazanak'andriamanitra anao a dia aza donoina no mivavaka amin'izany zavatra zany mangataka an'io rahan'i kristy hikoriana ao anatinao. Zany eny mitanyreo misy pino rehefa mivavaka dia mahatonga le hoe fahamainana ohatrany tsy tena tsy tafaray amin'ny tompo mihitsy tsy tafaray amin'ny tompo vavaka eo atsasakadiny fa ohatrany mongonongonina fotsiny ohatrany mongonongonina tsy hoe maninona fa ngonongonina eo dia lasa ohatrany hoe voasazy mandoharitra eo ela be fotsiny eo fa tsy mahatsapa nenina tsy mahatsapa fifandraisana amin'ny tompo. Ny tena marina dia ity raha mivavaka ianao tokony ho tafaray amin'andriamanitra fa matoa tsy tafaray a misy heliko ana fahotanao ary zany no nangatahana ny rahan'i jesosy tena hikoriana ao anatintsika. Rehefa mikoriana ao anatinao ny rahan'i jesosy dia manan-dramana hoe mivavaka e fa satrinao tsy hialy eo atongotry ny tompo. Zany any mahatonga ny olona misy olona miteny manao hoe satrotra hivavaka foana satrotra hivavaka foana mahatonga anazy miteny manao hoe satrotra hivavaka sy resaka foana tena efa spesialina mihitsy lay raha mikoriana ao anatiny dia lay rahan'i kristy lay rahan'ny zanak'andriamanitra no mikoriana ao anatiny. Ary zany ny olona zany a zany olona zany raha mivavaka amin'andriamanitra tsy mahay mangataka zavatra kelikely fa satonga dia mamaritra zavatra goavana ary zavatra goavana soritany eo anatrehan'andriamanitra tanteraka rahabaky teny tonga dia any aminy foana zany tanteraka aminy foana zany amin'ny anaran'i jesosy kristy. Ny mahatonga anao misalasala tsy manana finoana marina mitoetra ao anatinao dia tsotra be le izy misy zavatra tsy ampy ao anatinao ao misy zavatra tsy ampy ao anatinao lay rahan'i kristy tsy mikoriana tsara ao anatinao fa rehefa mikoriana io a misy zavatra lehibe ho avaozin'andriamanitra ao anatsika ao. Alleloia. Tao amatika tenin'andriamanitra anankiray tsika amatika tenin'andriamanitra eo kaikeo ihany e lay Isaia romanina enina teo dia ozy izy eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo tapany faharoa manao hoe ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'ny kristy jesosy tompontsika. Inona hoany e fiainana mandrakizay efa lazaina amintsika eto foana fa ny fiainana dia mizara roa misy ny atao hoe fiainana be dia be inona ary misy ny atao fiainana mandrakizay. Ny fiainana be dia be dia eto ambonin'ny tany any no milomano amin'ny fiainana be dia be io. Alleloia. Zay te hiaina ny fiainana be dia be manao amenina mafy amin'ny anaran'i jesosy kristy. Fa ny fiainana mandrakizay dia eto koa nefa misantatra azy ary tonga dia fantatro mihitsy raha vao mikipony masoko dia tonga dia any. Alleloia. Ny lanitra dia tadio tsara fa tsy surprise ny lanitra tsy surprise ny lanitra hoe hoay ontso tonga ihany fa nivoaka sepotra fa eto ianao dia efa afaka miaina amin'izany hoe lanitra ty tany ty
zany mahatonga amin'ny baiboly manao hoe mifaliry ny lanitra sy izay poniny eo aminy. Ny hevitry zany teny zany dia zao, tsy miteny amin'ny olona any an-danitra Andriamanitra fa tsika tambonin'ny tany. Itsika zanak'Andriamanitra no itenenan'Andriamanitra. Iza ny poniny lanitra tambonin'ny tany? Zasy ianao zao ny poniny lanitra. Iza hoe ny poniny lanitra? Mifalisy miravoravo, fanazerany devoly, lasa anao ny plasy any an-danitra rehetrarehetra any, afaka hifaly ianao. Ka eto ambonin'ny tany dia efa fantatro hoe efa any ary za manokana tena efa fantatro fa efa ao ah. Zay masina ako ia masina hatrany hatrany. Alleloia. Ny marina ako mbola ia marina. Mety misy olona ilay mpanandra indray manao hoe ahoana ny afantaranao fa efa ho any ianao, aza mitsara momba ty io tsara iny, aza manamary tena ho ah, zay any mavoanareo ty amin'ny seko tontony e. Mbola eto amin'ny 3 frera ka lazainao efa efa any an-danitra. La zao ny ao akaikinao, inona ary ty fefa antsika. Alleloia. Efa any. Fa mandra-pahatongo ako any, afaka miaina fiainana be dia be eto ambony tany eto. Afaka milona, ilomanosako zany fiainana be dia be zany. Ozy izy volazany tenin'Andriamanitra. Zaho Jesosy tonga hananany olona fiainana sady ananany be dia be. Lay Jesosy miteny manao hoe tonga, tsy le izy ho avy eny amin'ny rahona lanitra hoe tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hatrany andrefa na ny maso rehetra hita azy, iny izy efa tonga. Fa tamin'ny Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany no nitenany io manao hoe tonga ananany olona fiainana sady ananany be dia be. Tonga eto izy androany anananao fiainana sady anananao be dia be. Alleluia. Tonga izy anananao fiainana sady anananao. Alleluia. Hanananao fiainana sady anananao be dia be. Tsy ampy fotsiny ny fiainana fa fiainana be dia be. Alleluia. Rehefa manana fiainana ianao amin'izao fotoana izao tsy ampy zany fa mila manana be dia be ianao. Alleluia. Ny hevitry ny teny amin'ny teny frantsay izy hoe vie d'abondance, zany hoe fiainana mihoatra, mitobaka. Alleluia. Tsy arakaraka izay nieritreretinao fa mitobaka, tena mitobaka. Afaka niaina amin'izany ve ianao? Mety ahafantanana ho an'ny tompo. Alleluia. Zay le hoe fiainana be dia be. Alleluia. Tena miteny aminao ah, fa tsy nofinofo zany. Ho ampianariko anao hoe inona ny atonga zany amin'ny fiainanao, fa tsy nofinofo zany. Ary ianao zay afaka miainany amin'izany, tsy ho raraka mandrakizay ianao, tsy ho resy mandrakizay ianao, tsy ho potika mandrakizay ianao. Rehefa nanandrana ny fiainana be dia be io ianao maly na hanomboka androany, tsy azo nizanizam-potehana intsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anisan'ny hoe ahoana re zany e no atonga zany, mety mametraka zany fanontaniana zany ianao, ahoana ary zany, ahoana ary zany ny atonga zany. Misy tenin'Andriamanitra anankiray ty, liko atoko 7:15 17:5 zao mivaka ny teny. Liko 7:15 ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny tompo, raha manana finoana na dia ohatra ny voatsin'ampy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azy hoe miongota, ary reo ko ambolena ao anatin'ny ranomasina dia anaika anareo izy. Alleluia. Hoy ny apôstôly, ampitomboy ny finoanay. Mahagaga zany a, zany fomba fanatonana ny tompo zany tena mahagaga. Tsy niteny izy manao hoe ampitomboy ny kapitaly ampiasainay, na ampitomboy ny efitranonay, na ampitomboy ny firikapoaka ny vary arotsaka rariva. Tsy zany. Na ampitomboina an'izao na ampitomboina an'izao, fa ny vavaka tsotra ny nataon'ny Petera sy namany, Jesosy ampitomboy ny finoanay. Avereny zao teny zao, Jesosy o ampitomboy ny finoko, ampitomboy ny finoanay, ampitomboy ny finoko,
ampitombony finoanay, ampitombony finoanay, ampitombony finoanay, fampitony ampitombony finoanay. Alleloia. Ampitombony finoanay. Ny valim-bavaka azony dia ozy Jesosy, hoy ny tompo, raha manana finoana ohatry ny voatsinampy ray ianareo ka hiteny amin'ny voriazo be ry manao hoe miongota dia mifondrany an-dranomasina, dia ho tongo zany. Any amin'ny andalatsoratra masina hafa dia toy izany manao hoe ary tsy misy tsy hainareo atao. Alleloia. Finoana, inona hoe finoana. Hitanao le resako voalohany teo, tsy maintsy ho famatotra amin'ny tenin'Andriamanitra foana ny finoana marina ara-baiboly. Tsy mahazo mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana tsy maniditsidina fotsiny, fa ny finoana tompoko mifamatotra amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Alleloia. Ka rehefa mifamatotra amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny finoana, hitanao hoe mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, dia afaka nivavaka ianao sy teny manao hoe Jesosy io ampitomboy ny finoako. Hitanareo, vao miakatra ny finoan'ny olona dia miakatra daholo ny arikarena rehetrarehetra. Ny arikarena faobe ao anatin'ny tokantranonao tonga dia miakatra. Alleloia. Za tsy tena anao miakatra 7%, fa miakatra tena miakatra tonga dia miaika tahaka ny halatro ny vorombahery io zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Lazao leo akaikinao hiakatra ny arikarena faobe ao amin'ny tokantranonareo ao. Vao miakatra io finoana io ihany ny problema. Ny olana dia ny tsy finoantsika. Ny olana dia ny tsy finoantsika. Rehefa midona ny zavatra anankiray dia izao ny ao anatintsika, mila hokivy aho. Zany fomba fiteny zany re olona, ozy ny hirantsika manao hitsakitsao satana, hitsakitsao. Tsy fomba fitenin'ny olona meniny manao hoe vao avy mentoro teny eto ka misy zavatra midona dia hiteny ray manao hoe tena mila hokivy aho, mila hoketraka. Ozy le vehivavy anankiray zay, mila hoketsaka, mila hoketsaka tanteraka, ketsaka onesy. Tsy fomba fiteninao zany. Ny olona mino dia mihirahira fandresena, na mbola ao amin'ny taniny aty aza dia mihirahira fandresena. Alleloia. Ny olona mino na dia mbola tsisy nininina akory azy dia efa manambara ny fandresena sady. Alleloia. Eli dia niteny tamin'ny mpanompo manao hoe ndana jereo ny lanitra, mbola tsisy nininina, mandala foana jereo, mandana impito. Tamin'ny farany dia hoe mahita ohatry ny tanana. Dia ozy Eli mantseny Obadia, mandehana asôvo mandeha mody aingana ny mpanjaka sao dia voasaka ny ranobe ohatry ny tanana, nefa nambara ny tampinoana hoe ho avy ny ranonorana. Nanaiky ny lanitra sa tsy nanaiky? Ny lanitra raha lasa nabavy malala dia voakitiky ny olona mino. Alleloia. Alleloia. Ny famatsiana avy any an-danitra any dia tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny finoana izay ao anatinao. Rehefa mino ianao dia misy zavatra ho apokan'Andriamanitra amin'ny anara Jesosy Kristy. Alleloia. Zany za tena milaza aminareo misy fiainana mpanompon'Andriamanitra tsy ho tana tsony. Alleloia. Misy fiainana mpanompon'Andriamanitra, fiainana paster, fiainana mpino tena tsy ho voasakana tsony fa iazakazaka. Alleloia. Lazanao akaikinao azagaga ianao raha mahita fiainana misokadina vetivety. Alleloia. Zay mino manao amenina mafy amin'ny anara Jesosy. Alleloia. Ianao aza mitaredretsy fa ny tompontsoa ny lanitra ray manontolo, ny tompontsoa ny lanitra ray manontolo ny lela zaky taminao teo zay hoe fiainana be dehibe dia azo samborina amin'ny alalan'ny finoana, azo takarina amin'ny alalan'ny finoana, azo raisina amin'ny alalan'ny finoana, azo raisina io. Alleloia. Hitanao, aoko ianao hiaina tahaka ny olona tahin'Andriamanitra foana. Aoko ianao hiaina tahaka ny olona mpandresy. Alleloia. Alleloia. Rehefa miaina eto ambonin'ny tany ianao mampanompon'Andriamanitra anao, kely sy bitika tsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa izao aoko ianao hiaina tahaka ny goavana. Lazao ny ao akaikinao, kely sy bitika tsika fa miaina tahaka ny goavana.
alleloia. Ny finoana tsy mirefarefa amin'ny tany, ny finoana tsy mety resy, ny finoana mijery zavatra pozitiva foana, alleloia. Ary ny finoana maraka ny valeur rehetrarehetra misy eran-tany eran'izao tontolo izao, alleloia. Ohatra tonga dia pratika be amin'ilay tonga dia tena tianao mihitsy, anangana trano ianao, ny finoana tsy miteny manao hoe ohatrina ny valeur, fa ny finoana tonga dia izao dia anangana trano alleloia. Ny finoana ndraiky tsy miteny avy eo manao dia amin'ny fomba hoana nefa tonga dia misora sa ianao, zany ny finoana. Tsy hitako mihitsy inona mampisalasala anao, mpanompon'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, mandana amboariny trano. Lazaonao akaikinao, amboariny tranonareo, amboariny trano, alleloia. Ny baiboly dia miteny, ny baiboly tsy miteny manao hoe vola no namboarana trano, fa ny baiboly miteny manao hoe fahendrena no anorenana trano. Fahendrena egal ao anatin'ny fahendrena fahazava-tsaina, fahatakarana, fahalalana, finoana, fahiratan-tsaina, zany ny fahendrena. Ka raha anangana trano ianao dia zao fahendrena no anangananao trano, vitanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amenina mafy, ho atao sa tsy atao, alleloia. Za dia milaza amintsika, ela be ianao vao tafavoaka raha mbola ianahana ihany ianao amin'izao. Ohatry ny ela be mbola nao inona, efa eo ambany masinao ny tenin'Andriamanitra, zany efa toanao zany ny secret. Ngamba ozy ianao miteny ianao manao hoe pastera inareo ny be finoana tsy mitovitsika, moramora ihany dada, tena mitovitsika. Ary ianao be finoana ianao io, misy finoana ao anatinao. Ozy ny soratra masina na dia tahaka ny voatsinapy azy. Hitanareo ny dikan'izany voatsinapy zany, miaingana kely azy, miaingana kely azy, miaingana dia kely azy, miaingana dia kely azy, miaingana dia kely azy fa Andriamanitra mombanao, alleloia. Ny raha manofinofy ianao hanana 4x4 izy maniry an'izany dia izao atoroko anao ty raha ny vola ho angoninao 400 millions vao mahazo 4x4 ray dia eritrereto tsara mihitsy fa raha nangona 2 arivo isan'andro ao anatin'ny herinandro reo 4 arivo sy ray alina, ao anatin'ny ray volana zany mahita farafabetsany 300 000, ao anatin'ny ray volana 300 000, ao anatin'ny herintaona 3 millions 600, mety manakaiky eny amin'ny 50 amin'ny 100 taona vao mety angona an'izay. Vita sa tsy ho vita? Ohatra ny ela loatra, lazao ny akaikinao, tsy mandry an'izany ela be, alleloia, ela be, fa misy zavatra tsy maintsy apoaka an'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainanao, alleloia. Hoy Petera, Jesosy ampitomboany finoanay, zany ny finoana ao anatinao mila ampitomboana, alleloia. Ny fomba fanaovana azy ny fomba fanaovana azy dia ohatr'izao, tsy rediredy ty zavatra lazaiko aminao ty, fa ohatr'izao ny fanaovana azy. Zavatra iainako ty dia apitako aminao. Hitanao io fiaramandehandehana amin'ny arabe tsara tarehy rehetrarehetra, tsy le maty lava fa le tsara tarehy. Le inona hoe any dadanao io, dadanao any an-danitra ny tompony io. Andriamanitra ny nanome zanaka atidohan'ny olona namorona an'io, na koreanina izy na japonais izy na amerikanina, atidohan'ny raitsika io nafila tamin'ireny olona ireny, alleloia. Ny vy nanaovana an'io, ny aluminium nanaovana io, ary enankibon'ny tany ny dadantsika tao ambanin'ny tany tao daholo daholo io, alleloia. Andriamanitra rehefa nitsodrato izy manao hoe andony latra sy ny tsirony tany ane ho aminao, dikan'izany kitikitiako ny anjara lovaka ao amin'ny dadako, alleloia. Ka ilaiko ireny ho afindrako aty amiko aty amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hitaredeta fa batako amikadiny ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny finoana. Inona hoe finoana? Ohatr'izao ny fanaovana azy, rehefa mahita ianao tsy atao mason'ny olona tsy mino
fa misy vanim-potoana mandehanana amin'ny Toyota Raseta, mandehana maketsy tanimbary Nandriana. Alleloia. De zao ohatr'izao ny fanaovana azy, mandana manontany ny vidiny, de sady mametra tanana ohatran'izao hoe ohatrinona moa zany ty, nefa le fahasoavanao aminao fa mamikitra an'le izy. Alleloia. Ohatrinona moa ty zany, de sahia miady varotra e, de raha mbola tsy azonao amin'iny ataovy amin'ny ady varotra tsy horaikitra mihitsy aloha, fa juste ametrao tanana fotsiny aloha. Alleloia. De manomboka hitanao amin'izay sariny hoe zao sariny le izy, zao sariny le izy, de manomboka manofinofy ianao de ho tanteraka aminao zany. Halleloia. Ary tsy maintsy ho tanteraka aminao zany. Alleloia. Nisy anabavy anankiray njorovavimbelona de nitory teny teto andray alatsinainy, de ozy a tsy haiko na alatsinainy na sabotsy, alohan'ny collision meno mahazo fiara, de ozy izy nitendry raha ny vola eo am-pelantanana tsy mahazo aho, fa raha ny finoana atao anatiko zany tendra mpanompon'Andriamanitra zany mahazo aho. Alleloia. Herinandro tao ariny tao alohan'ny collision nahazo fiarako de tsara tare, tena tsara tare. Alleloia. Ny finoana mietsika. Alleloia. Rehefa natao afaka amin'io tenao misy fahasoavana ao anatinao, etseo amin'izay ny finoana ao anatinao, de io finoana ao anatinao io manova ny tantaram-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zany ho any mampitolagaga ny olona, misy olona mitolagaga, fa inona ny nampiovan'ny fiainanao, fa misy inona. Ozy le radio anankiray tamin'ny tapabolana amin'le antsoantso Tarby ireny, ny vaon'ny oloko nahazo famatsim-bola 54 milliards avy tamin'ny Amerikanina. 54 milliards. Atao amenina ihany zany aloha, raisiny zany raha misy manome, fa tsy fantatry le olona mihitsy manao hoe ny provision rehetrarehetra de midina avy any an-danitra any, mirotsaka ary tsy mety tapotra, tsy mety tapotra. Lazao ao akaikinao tsy mety tapotra nanay famatsina. Halleluia. Tsy ho tapotra ny famatsina avy any an-danitra any amin'ny alalan'ny finoana be lavitra noho ny 54 milliards no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana. Alleloia. Za mampianatra anao amin'izany a, ny famatora amin'ny tenin'Andriamanitra de hirairao any zavatra angatahanao, hirairao. Maniry zanakalahy ianao, hirairao, hirairao. Ianao indray rikipo koa, oh tsy maintsy mipetraka ato Dieudonné kely, tsy maintsy hirairao fa hipetraka ao io. Alleloia. Alleloia. Aorianany fandrenesanao zao toroteny zao, raha mbola maditra ny vadinao ka mbola andeha aprafy, de teneny tsotra izy, ay mbola andeha anao dada, mandana ary mandana aza miady tsony. Raha mbola zao mihitsy raha ty ataonao a, tsy ho zakako tsony mihitsy. Za hoe rehefa mivavaka de atonao an'izao a, tsy zakako zao, za zalitonao amin'izao a, mampiakatra ny tsy zany. Za tsy miteny anao hoe tsofo rano izy, fa teneny izy, ay mbola andeha anao mandana ary miandry anao eto zay. Fa ifinoana ao anatinao io ampiakoka ny vadinao io tsy ho elo. Alleloia. Raha fitarainana, raha ranomaso na fahakiviana no hiatrianao an'io de ho resy anao. Misy olona mantsy mieritreritra indray manao hoe rehefa be ny ranomaso de mivaly ny vavaka. Na ranomaso raiky ve tao raha narotsaka ao, tsy hamaly anao Andriamanitra. Be dia be ny olona mitomany fa tsy mahazo valim-bavaka. Be ranomaso de izy mieritreritra manao efa be zay ranomasoko zay. Andray ny anjarako amin'izay fa be zay efa tsisy tsony ty ranomaso ty. Fa mbola tsisy ngano baiboly miteny manao hoe arotsay ny ranomasonao fa hamaly vavaka anao a. Finoana, inona hoe na de ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary na de sara azy efa tsisy nanatenaina intsony momba azy, de mbola finoana no nandraisany hery hanananaka. Finoana, finoana. Ary za de milaza aminao, finoana ny atafavoakanao malaky. Izy miandry zavatra ato ato. Finoana, finoana, inona hoe finoana, inona tsara
finoana, atanjao ny finoanao, ampitombo ny finoanao, ampaherezo ny finoanao, aza vela ho reraka ny finoana ao anatinao, aza vela ho kivo ny finoana ao anatinao ao. Alleloia. Finoana, inona hoe re olona? Finoana. Isy fiainana mampitolagaga iova vokatry ny finoana. Halleloia. Zay foana misy mpanompon'Andriamanitra tsy hitovy mihitsy na samy vita batisa aza. Misy olona tsy hitovy mihitsy na samy toroteny ray zao aza loeniny. Misy olona tsy hitovy mihitsy na samy manao alim-bavaka 7 andro sy 7 alina aza. Misy olona tsy hitovy mihitsy ny fiainany, na dia ataoko hoe samy tsara fanabe azy, ny tsy mampitovy azy dia zao: ny anankiray manana finoana matanjaka ao anatiny, fa ny anankiray mianahana. Izay mino rehetrarehetra ho depasenao daholo zay olohanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleloia. Raha hitady ny hafainganam-pandeha araka an'Andriamanitra ianao dia amin'ny alalan'ny finoana no azahoanao an'izany. Alleloia. Atavezo ny finoana ao anatinao, atanjao ny finoana ao anatinao, ampahereza ny finoana ao anatinao. Azavarina mitaraina sy mitomany fa atanjao ny finoana, atanjao ny finoana, atanjao ny finoana. Halleloia. Atanjao ny finoana. Ny olona mino tsy dia mivaky loha loatra, fa ny olona mino zay bakeo ny tonga eo aminy. Alleloia. Ny olona mino tsy mirara zay problème aorinany eo na mitabataba ohatrany ahoana azy, satria fantany fa izao Andriamanitra zao tsy manary, tsy manary. Vakindry Hebreo toko faraika ambin'ny folo ray manontolo fa re olona finoana rehetrarehetra mafy nazo an'ireo, fa nga mbola nanarandreo Andriamanitra nanankiray azy, tsisy sinarian'Andriamanitra ny olona finoana. Ka ianao tonga eto amin'ity toeran'ity ranabavy a, vehivavy hafa mihitsy ianao zao, lehilahy hafa mihitsy ianao zao rahalahy. Alleloia. Karazan'ny olona supernaturel mihitsy ianao tonga eto amin'ity toeran'ity. Alleloia. Tsy mitovy aminao anko maraina, fa manana natiora hafa mihitsy ianao anatinao ao. Lazaonao akaikinao manana natiora hafa mihitsy ato anatiko ato. Alleloia. Satria manana finoana, ary finoana ao anatinao io manodina ny zavatra tsy hay atao ho tonga eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Ninninona bakonao sy angatanao, manandrama manomboka zao, manandrama manomboka zao fa ho tonga aminao io. Alleloia. Aorina mety misy aminareo reo mbola miady amin'ny hanina rariva zao, ozy ianao hoe amin'ny firitino indava fa zany mbola hivarotra verso manoro nyity tsy azo finoana finoana zao ho vitanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amboary mihitsy ny toe-ponao, amboary ny toe-tsainao, amboary ny fomba entinao manompo an'Andriamanitra. Tsy voatery rehefa mitany foana ny fiainanao hiady amin'ny ekôlazin'ankizy, hiady amin'ny jiro sy ny jirama, hiady amin'ny rano, hiady hoe aiza indray ny lobaka anao vakoalizao, za ve problemanao? Zavatra goavana no angatahanao zao, zavatra goavana no tonga aminao zao. Alleloia. Ny olona finoana atao anatin'ny Baiboly, jereo tsara, fa fipoahana fagagana tsy takatra ny saina. Alleloia. Ny fanompona zay ataonao ataovy amin'ny finoana. Manao fanatitra ho an'ny tompo ianao tahaka ny Abela. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, finoana no nanateran'ny Abela, fanatitra tsara no ny anikaina, ka zany no nanambarana fankasitrahana izy. Finoana. Zay ataoko dia finoana. Inona hoe? Zay ataoko dia finoana. Na inona ataoko finoana. Vavaka mandohaly tsy alohan'ny atory, finoana. Tsy hoe fahazarana hoe tia indray ilay tsy maintsy atao, manahirana izy ty fa mivavaka eo satria mino Alleloia. Ny fomaraina alohan'ny alako anatin'ny tokantrano, mino fa tsy mainka pokaty mialao, fa mino fa vokatra tsara zay rehetrarehetra ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zany ny atao hoe finoana. Raha ndeha hitady vola ivoako ny trano, tsy ndeha hitady vola mba hanenjehako versement, hoe ndeha hanenjika versement n'olona indray fa mbola misy 3 millions tsy voaloha, fa zao ny ao anatin'ny saiko, za de source de bénédiction, fitahina ho an'ny olona, fitahina ho an'ny hafa. Tsy maintsy hotahina, tsy maintsy hotahina. Ary izy ny Baiboly manao hoe fitahina manana ambiampy. Inona hoe fitahina manana ambiampy? Ho tonga aminao ane zany, ho tanteraka aminao ane zany. Ianao dia karazan'ny olona tena mino ianao tonga eto amin'ity toeranyity. Resy ny tsy finoana, resy ny fahakiviana, resy ny tahotra, na dia efa saika reraka azy ianao, mitsangana dia misaotisaoty kely amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao hoe matanjaka tsara, mahery tsara hoe
mahery tsara zao, mino azao, wa velombelona zao, velombelona zao, mino fa iova tantara-piainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia, amen. ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra, mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alatsinainy amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 latsaka fahefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovonarivo zay marivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao, ny fidiram-bolanao, ny makasika ny fiarina rehetrarehetra, ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12. Ny talata kosa amin'ny 12 ihany dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriarmalala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao.